Tezitra mafy ny vahoaka izay mipetraka ao amin'ny renivohitra Sofia tsy aiza moa izany fa ao Antsihy noho ny zavatra izay ataony Jirama. Mitaraina izy ireo fa tsy mandeha ny jiron'izy ireo nefa tsy mitsitsy ny Jirama raha vantany vao ahitaky ny facture ary matetika dia midangana ihany koa ny facture. Tsy mitsitsy ary tena tsisy indra fotokoa ny Jirama hoy ireo mponina izay mipetraka ao Antsihy ary manao vava tsy ambina koa rehefa andeha napaka izany jiro izany. Maro amin'ny fiainan'ny tanora ao Antsihy na ny fiainan'olon-dehibe dia miankina amin'io herinaratra io nefa dia tapatapaka noho izany dia miankina amin'ny fidiram-bolany ireo tanora na ireo olon-dehibe izay mipetraka ao Antsihy. Noho izany dia tezitra mafy izy ireo ary nidina andalambe nitaky ny rariny mba hamerenana io herinaratra io. Rehefa nidina teo andalambe moa ireo mponina izay mipetraka ao Antsihy dia avy hatrany nidina ifotony mpitandron'ny filaminana mba handamina ny raharaha indrindra hijery ny maramaritra iraisana mikasika an'ity olana ity. Nanambara moa ireo vahoaka sasany fa tena mihetraketraka loatra ny Jirama hoy izy ireo, saika tsy hiteny zahay fa efa feno ny kapoakanay koa dia tsy rariny intsony ny zavatra toy izao. Ireo rehefa hanapaka ny jiro dia tena misetrasetra ary tsy misy indra fo nefa izahay dia mandoa ary vola izay tadiavina io dia tsy alaina ary tsy tsimponina eny amin'ny lalana eny fa tena tadiavina amin'ny hasasaranay hoy ireo vahoaka sasany izay namoaka ny fanehoan-kevitra. Noho izany dia manome fepitona izahay vahoaka amin'ny alakamisy ho avy zao fa raha vantany tsy miverina amin'ny laona io zavatra io ireo vahoaka dia tsy maintsy hidina indray izahay satria ny tanjonay dia mitaky ny rariny ary zahay dia tsy hanimba zavatr'olona. Raha tsy ahivina nefa ny tantara hoy ireo sasany tany amin'ny faritra sasany nisy olana mikasika an'ity Jirama ity rehefa simba ny simbatin'ny vahoaka ny fitaovana dia tsy ampy herinandro maromaro akory dia efa voasolon'ny Jirama ny entana tao. Dikan'izany mahita vahaolana foana ny Jirama fa tsy tia mahaolana hoy ireo zay sasany namoaka ny fanehoan-kevitra tany ambadibadika tany. Fa na zany na tsy zany aza na mampiatsiaha aza izahay vahoaka tsy midika hoe ndehanao zavatra tsy mety izahay na ndeha nimba hafananan'olona fa mba mitaky ny rariny ary mitaky ny hitsiny ary atako angamba fa tsy misy hadisoanay vahoaka ny fitakina ny rariny. Ny mpanjifa ihany koa raha tsy ahivina moa dia mba manana ny zony noho izany raha tsy afapo izy ireo dia mananjoa hitaky izay fahafaham-po izay ary mananjoa hiady amin'ny tsy rariny indrindra ihany koa mananjoa hitaky ara-dalàna toy ity. Tena nafana tokoa ny raharaha tao Antsihy tamin'io fotoana io ary andrasana ny amin'ny kamisy ho avy zao ary ny vahoaka ihany koa moa dia miandry ny fivoahany ny toe-draharaha ity. Ny mpitandro filaminana moa dia nanambara sy nanazava ary izay no ilana ny mpitandro ny filaminana mba tsy hisian'ny korontana ary ny vahoaka raha te tokoa moa dia nampanantena fa tsy hanao korontana ary tsy hanimba zavatr'olona. Hitantsika eto amin'ity sary ity moa dia ireo olona hitantsika ireo dia tanora mavitrika daholo ao Antsihy ary nitondra sora baventy izy ireo izay misoratra hoe alefaso ny jironay. Koa andrasantsika eo moa nitohon'ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka antsika rehetra navetany haino ny video hatramin'ny farany ary miangavy anao ny mbola hanaraka ny video manaraka fa andrasantsika eo nitohiny mankasitrako. Tandremo ny atezerany vahoaka zay fa baibay isika rehetra veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby tsao tsao.